Salama daholo isika rehetrarehetra, mbola mitohy isika ato anatin'ity fampiofanana mahakasika ny filazantsara ity. Aurélien ny anarako dia mitohy hatranintsika ny amin'ny toko fahatelo, Misiona mifototra amin'ny filazantsara avy amin'ny P.G. Smith. Ny fizarana voalohany, minia manao ny asan'ny Misiona. Fototra teolojika ny fiangonana manao Misiona. Andiny voalohany, ny Misiona dia ao am-pony iraka nampanaovina any Abrahama. Izao no nambaran'Andriamanitra teo am-piterahana ny vahoakan'Andriamanitra. Hoy ny tompo tamin'ny Abrahama, hataoko ho firenena lehibe ianao ary hitahianao aho ho lehibe ny anaranao. Dia ho fitahiana tokoa ianao, ho tahinana ianao izay mitsinjo anao, ary ho zonona izay manozona anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Zany dia hitantsika ao amin'ny Genesisy toko 12 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Raha mijery ny andiny faharoa indray dia misy hoe ny Misiona na iraka dia ao am-pony iraka nampanaovan'i Jesosy. Lioka toko 4 andiny 12 ka hatramin'ny 20. Ary nankany Nazareta tanàna be azy izy, dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata araka ny fanaony. Ary nitsangana izy hamaky teny, dia natolotra azy ny bokin'ny Isaia mpaminany. Rehefa nanokatra azy izy io, izy dia nahita ilay toerana misy ny voasoratra hoe ny fanahan'i Jehova no ato amiko, satria nanositra ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka ahy hitory fanafahana amin'ny mpifatotra izy, sy hampahiratra ny masony jamba, hanafaka ny ampahoriana, hanambara ny taona fankasitrahan'ny tompo. Dia nampiakarina ilay horonan-taratasy ka natolony ilay mpanampy izany, ary dia nipetraka izy, ary ny mason'ireo rehetra tao amin'ny sinagoga dia nifantoka taminy. Dia niteny tamin'izy ireo izy ka nanao hoe, androany no tanteraka eo anatrehanareo izany andiny teny izany. Jesosy dia nilaza tamintsika mba ho fanasin'izao tontolo izao, hamafisiko fotsiny fa ilaina atsangana eo afovoan'ny tsena indray sy antampon'ny fiangonana ny azo fijaliana. Miditra indrayntsika ny amin'ny andiny fahatelo, ny Misiona na iraka dia ao am-pony asan'ny fanahy masina. Lazainy Jesosy amintsika eto fa ny antony voalohany atongavany fanahy amintsika dia ny Misiona. Zany dia hitantsika ao amin'ny Luka toko 4 andiny 12 ka hatramin'ny 20 sy asan'ny apôstôly toko 1 andiny 4 ka hatramin'ny 9 koa. Hita ndraiky ny amin'ny andiny 4. Ny andiny 4 dia miteny hoe ny Misiona dia ao am-pony iraka mezinezina. Ireto ireo fanirahana roa lehibe farany avy ao amin'ny Jesosy Kristy ho an'ny mpianany. Raha mijery ao amin'ny Matthieu toko 7 andiny 17 ka hatramin'ny 20, ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehana ianareo, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manaova batisa azy amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianara azy tandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatongavany fahataperan'izao tontolo izao. Raha mijery ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:5, ary niara-ny hinana tamin'ireo izy dia nanao hoe, aza miala eto Jerosalema fa andraso ny fampanantenana omeny iray izay efa renareo tamiko. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa rehefa afaka andro vitsivitsy dia hatao batisa amin'ny fanahy masina ianareo. Izay zany no voalaza, fa azo hery ianareo ny amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria, ary hatramin'ny faran'ny tany. Mampalahelo fa rehefa nivalina ny taonjato maro dia nivadika ny andraikitra ka nanjary ny manao fiangonana no lahara-pamena fa tsy ny manao asa Misiona. Matetika ny Misiona nalefa tany amin'ny departementan'ny fitoriana izay ahitana olona vitsivitsy,
aoka ho azotsika antoka fa misiolojiana itsika fa ahafantarana ny asa misiona no mamolavolany eklesiositsika fahafantarana ny fiainan'ny fiangonana fa ny mifamadika amin'izany. Ny fiangonana dia tokony sehatra misionera mitodika feno amin'ny any ivelany. Hiditra amin'ny 5 indray arsika. Ny misiona no fientanam-po apostolika farantampony. Ny fiangonana dia najory tamin'ny fanorenany apôstôly sy ny mpaminany hatrany amboalohany. Zany dia hitantsika amin'ny Efesiana 2:20. Ny apôstôly no ary mbola voalohany nanefa ny fiainam-piangonana teo atoerana. Misiona no sahanasa manokana sy firetam-pony izy ireo. Nilaza i Paoly moa fa mitaona ny gentilisa hino ny apôstôly ary tamin'ny Romanina hoe naniry foana ny hitory ny filazantsara tany amin'izay tsy nahalala ny Kristy aho mba tsy hanorina amin'ny fototra napetraky ny hafa. Zany dia hitantsika ao amin'ny Romanina 5:20. Nirehatra tao am-ponin'ireo apôstôly tany am-piandohana ny fampirisihana ny fiangonana hitory ny filazantsara tany amin'izay nahafantarana ny Kristy. Nanomboka tamin'ny mpifanolo-bodirindrina hatrany amin'ireo fireneny. Ny 9 indray ary. Ny misiona no modely nasehon'ny fiangonana voalohany. Jerosalema mikasika ny vahoaka, niatrika ny sinediona, fitsarana avo jiosy. Izy ireo ary nampangaina ho nameno an'i Jerosalema tamin'ity fampianarana ity. Ny lalàna makany Gaza nandray an'i Kristy ny ministry ny volany Etiopia. Antiokia tena nalaza izy ireo ary nomena anarana hoe kristianina. Sipra nitory tamin'ny gouvernoura Sergius Paulus izy ireo. Fizarana faharoa. Manao misiona araka ny toe-java-misy. 3 tebokaray kolotsaina sy fakana volotany. Ny fahombiazan'ny asa misiona amin'ny fiarahamonina dia mitaky fahatakarana ny kolotsaina sy ny toe-java-misy. Ny kolotsaina dia eritreritry ny vondrona. Izy io dia ireo andihana hevitra sy soatoavina izay mamaritra olona manokana amin'ny toerana manokana. Ny fakana volotany dia mametraka ny zavatra iray amin'ny toe-java-misy. Noho izany, ny kolotsaina sy ny fakana volotany dia mikasika ny fitondrana ny filazantsara araka ny toe-java-misy eo amin'ilay kolotsaina iray. Tsy miova ny afatray rehefa naorina indray mandeha sy tanteraka ao amin'ny sohatra masina. Tsy azo ahitsy izany. Zany dia hitantsika ao amin'ny Joda 7. Saingy miova ny kolotsaintsika. Noho izany, ny fifampitana ny afatray dia mila mifanaraka amin'ny kolotsaina samihafa. Korintiana 1:7-12. Tsy miova velively zany. Azotsika fitinina hoe ny Baiboly dia mamaritra ny afatra entintsika. Ny kolotsaina dia mamaritra ny fomba hanolorantsika ilay afatra. Jesosy no tena mahay izy sy modely amin'ny fakana volotany. Lasa olombelon'Andriamanitra ary nataony tonga nofo tao amin'ny kolotsaina iray manokana ny filazantsara. Tokony hanao toy izany koa isika zany. Nampanarahany ny toe-java-misy ny filazantsara araka ireo tantara toy ny mpamboly mamavoa amin'ny karazana tany efatra ary iray monja amin'ireo efatra no nandray tsara ilay afatra. Ny Baiboly mihitsy no sanganasany fakana volotany. Miaraka amin'ireo boky 9:20 ao amin'ny Baiboly izay mandahatra ny fahamarinan'ny filazantsara ho an'ny kolotsaina ao an-toerana. I Paoly apôstôly dia havanana tokoa tamin'ny fakana volotany. Nanokatra ny Efesianina izy tamin'ny teny hoe ho an'ny olo-masina ao Efesosy ao amin'ny Kristy Jesosy
Izany dia hitantsika amin'ny Efesiana toko voalohany. Mario fa tiany ireo mpanaradian'i Kristy ireo ny atakatra ny maha-izy azy ireo amin'ny Kristy sy any Efesosy. Nanana zom-pirenena 2 tany an-danitra sy tao Efesosy izy ireo ka mila nianatra ny fahaiza-manao ny fakana volotany mba hahomby amin'ny fampitana ny hafatra avy any an-danitra hifanaraka amin'ny kolotsaina Efesiana. Andao ry jerentsika izy io 3 teboka 2. Lakilasy tonga lafatra amin'ny fakana volotany. I Paoly tany Atena, izany dia hitantsika amin'ny Asana Apôstôly toko 7:20. Raha tany Atena i Paoly dia ory izy nahita fa feno sampy ny tanàna dia nifandahatra tamin'ny Anteniana izy. Ary Paoly nitsangana teo afovoany Areopago ka nanao hoe ry lehilahy Ateniana, hitako fa amin'ny lafiny rehetra dia tena mpivavaka ianareo, fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahita alitara anankiray misy izao soratra izao: ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra ankehitriny ny zavatra ivavahanareo saingy tsy fantatrareo, dia izay no ambarako aminareo. Ilay Andriamanitra nanao izao tontolo izao sy ny zavadrehetra ao aminy dia tompon'ny lanitra sy ny tany ary tsy miaina amin'ny tempoly izay naory ny tanany. Izy no manome ny aina sy ny fofinaina ary ny zavatra rehetra hafa. Ao aminy isika no miaina sy mihetsika ary manana fofinaina. Araka ny voalazan'ny poety sasany eo aminareo hoe fa izy no niteraka antsika, ary satria terany isika dia tsy tokony hihevitra isika fa toy ny volamena, volafotsy na vato ny maha-Andriamanitra azy, sary iray nataon'ny tanan'olombelona sy fahaiza-manaony. Tany am-piandohana Andriamanitra dia tsy nijery ny tsy fahalalana toy izany, fa ankehitriny dia mandidy ny olona rehetra izy hibebaka. Nisy olona vitsivitsy nino, anisan'ireny ny Dionisio, anisan'ireny ny Areopago, vehivavy iray koa antsoina hoe Damarisy ary maromaro hafa. 3 teboka 2 ary ny 1. Tia sy nankahala izy. I Paoly dia tia azy tokoa hany ka nitoetra teo amin'izy ireo, nanakatra ny kolotsainy ary niezaka sy nandresy lahatra azy ireo, fa nankahala ny fahotany tanàna kosa, nampalahelo azy izany. 3 teboka 2 nirahana hoany fa tsy ho isany, mazava tokoa ny fanirahan'i Jesosy atsika hanefa iraka, saingy tokony hijanona tsy ho isan'izao tontolo izao. Tena manampy tokoa izay soratany ho an'ny Korintiana. Korintiana 1 toko 5:7-11. Nanoratra taratasy tamin'ireo aho mba tsy hifanerasera amin'ny olona ratsy fitondran-tena ara-nofo, saingy voakasika amin'izany ireo olona maloto fitondran-tena, na ny tia-tena sy ny mpanitsakitsabady ary ny mpanompo sampy. Fa raha tsy izany dia tsy maintsy mandao an'izao tontolo izao ianareo. Fa manoratra aminareo aho mba tsy hifaneraseranareo amin'ny olona rehetra izay mitondra ny anaran'ny rahalahy nefa manao ny tsy ratsy marina, na mpijangajanga, na mpanompo sampy, na mpanambany, na mpimamo, na mpamitabady. Aza misakafo amin'ny olona toy izany akory. 3 teboka 2:7. Nananatra sy nampifandray izy. Zava-dehibe ny filaharany. I Paoly dia nifandray aloha ary avy eo dia nananatra. 3 teboka 2:7. Nifandahatra sy nanaraka ny toe-java-misy izy. Nandahatra ny filazantsara marina tamin'ny pahombiazana i Paoly, sady lasa zavadrehetra ho an'ny olon-drehetra, koa noho ny fikasana hambabo azy ireny. Tsarovy fa ny hafatra entsika dia tsy miova, saingy ny kolotsaina kosa no miova. Noho izany, ny fampitana ny hafatra entsika dia tokony hanaraka ny volontany.
Ilaina mianatra ny kolotsaina isika raha anaraka volotany. Ary tokony mianatra baiboly ianao raha te handahatra. Tadidio fa ny baiboly dia milaza amintsika izay tokony ataontsika. Ary ny kolotsaina dia mamaritra ny fomba anaovantsika izany. Miditra amin'ny 3:2-5 indray isika zao. Nianatra ny kolotsaintsika izy. Nijery sy nianatra izy. Ao amin'ny 7:20 dia hoy Paul hoe rehefa nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo, nitady hevitra tamin'izy ireo izy, niady hevitra tamin'ny antenianina i Paoly, toy ny nataony tamin'ny toe-javatra hafa. Zany dia hitantsika tany amin'ny Efesosy, Asan'ny Apôstôly 9:9. Novaliany ny fanontaniana napetraka izy ireo. Ny antenianina dia nanana alitara ho an'Andriamanitra maro. Anisan'izany ny alitara maharitra ho an'ny Andriamanitra tsy fantatra. Tonga dia noraisin'ny Paoly izany mba hampidirany ny filazantsara ho valin'ny fanontaniana napetraka izy ireo. Nampiana ny fanoharana ara-baiboly mety indrindra izy. Paoly dia nampiasa ny fanoharana mahakasika ny sampy. Mitombina izany satria hita fa feno sampy tanteraka ny tanàna ary ankoatran'izany dia fanoharana tena tsara momba ny fahotana izany. Lalana mitovy amin'izany koa no narahan'i Jesosy niatrika ilay vehivavy tao amin'ny fatsakana araka ny Jaona 4:4. Raha mijery isika, nanazava taminy fa tsy misy lehilahy sipa na rano aza afaka manala ny etaeta anaty ao anatin'ny olona rehetra. Izy irery ihany no afaka manao izany, tsy misy sampy mahafa-po. 3:2-5 Nianatra ny baiboly izy. Jereo ireo singa fototra amin'ny afatry ny filazantsara. Fotom-pampianarana momba an'Andriamanitra, iray ihany no Andriamanitra marina. Izy no mpamorona, mpanjaka izy, tiany ny olona hanantona azy. Nanambara ny tenany tamin'ny olombelona izy ary nanao lalana ho an'ny olombelona hanatonana azy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fotom-pampianarana momba ny olombelona. Mila n'Andriamanitra ny olona fa mifamadika amin'izany ny zava-misy. Manantona n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fibebahana ampahany etretena. Ireo izay tsy mibebaka dia ho tsaraina amin'izay andro lehibe izay. Mankasitraka ary mandra-piona indray.